Araba topoko lahy finaritra topoko vavy faly tafaraka aminao indray ny tenako amin'ity takarivan'ny zoma mahafinaritra ity manasanao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto fahita lavitra ma TV ny sehatry ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka amintsika amin'ny fiverenan'ny fanohanana indray no isan'ny horesahana amintsika amin'ity takariva ity eo amin'ny sehatry ny Tsifandriampahalemana fahatratrarana ireo basy anjato ny tany Tomasina tany ankoatra izay isan'ny hoentina amintsika ihany ny makasika ny toetrandro izay naberesaka ny maro ihany koa nefa nitsiniomana tamin'ny mety atsika tamin'ity andro androany ity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ary ny sehatry ny Tsifandriampahalemana no anokafantsika izany ny basy miisa 700 ary bala miisa 724 sy 400 tsy ara-dalàna ireo no tratra teny amin'ny seranantsambon'ny Tomasina Fakomaly basy marika Baikal ireto basy ireto zany hoe vita rosianina ary tao anaty fiara Mercedes iray 612 mbola fourgon no natratrara ny tompona andraikitra ireto fitaovam-piadina tsy ara-dalàna ireto. Basy 700 sy bala 724 ny tratra tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina Fakomaly maraina. Natao tao anaty fiara nipetraka teo amin'ny fitobin'ny fiara nafarana ireto fitaovam-piadina ireto raraka ny vaovao calibre 12 ireo basy 700 izay mizara ho vody basy 700 lombasy 700 ary vita rosianina mitondra ny marika Baikal izy ireo. Teo ihany koa ny bala 724 izay ahitana balana calibre 12 973 sy calibre 16 520. Fiara Mercedes 612 fourgon iray izay saika avoakan'ny seranana no nisy ireto basy bala ireto. Sambo niantsona tao Tomasina ny 14 aprily teo antsoina hoe Morning Coaster no nitondra ny fiara nisy ireto bala sy basy maro ireto. Avy hatrany dia tonga teny toerana mitandro filaminana nanatanteraka ny famitorana. Nisy fakanam-bavan'ireo mpiasa izay mitantana ny orinasa fametrahana ny fiara izay nandray ilay fiara nisy an'ireto basy bala ireto. Araka ny fantatra dia nampiasa taratasy osoka sy nanao fanambarana diso ny tompon'entana satria dia entana hafa mihitsy ny voasoratra tamin'ny taratasy kanefa dia balasy ny tao anatin'ilay fiara. Araka ny vaovao voaray farany dia ramatoa iray voaroroy amin'izao raharaha izao no tadiavin'ny polisy amin'izao fotoana izao.